Noraisina teny Iavoloha androany ireo fiara Miverina izay hitondra ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny governemanta izay ho avy eto Madagasikara hiatrika ny fihaonana tampo ny vondrony fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrikana ny SADC. Fiara izay nampiasaina nandritra ny fihaonana tampony Sina sy Afrika ny volana janoary teo ireto fiara ireto. Ny tanjona hoy ny filoha Andra Joelina dia ny ahafahana mandray ireo filoham-panjakana ireo mendrika azy. Misy 40 moa ireto fiara Miverina Hongxi H9 izay avy any Chine ireto. Eny amin'ny centre de conférence internationale Ivato no tanterana ireo fivorina amin'ny fihaonana tampo ny vondrony fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrikana ny SADC ny 20 sy ny 17 ny volana Aogositra ho avy izao. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny ministera raharaha-mbahiny dia teny no safidiana tenim-boalohany hanatanterana ireo hetsika ofisialy. Fanampahafantarana ihany koa ireo délégation avy amin'ny SADC tonga nitsidika matetika teto Madagasikara nijery ny fandrosoan'ny asa tena anivony ity toeram-pivorina iraisam-pirenena ity. Miverina indray ny fahatapahan-jiro mifandimby ho an'ny faritra sasany eto amin'ny tambazota iraisan'Antananarivo. Misy tsy fahatomombanana eo anivony sous-station Tana Sud raha ny fanambarany orinasa jirama ka tsy maintsy miteraka izay fahatapahan-jiro mifandimby izay. Maharitra ora roa ny fahatapahan-jiro ho an'ireo faritra izay voakasika raha ny fandarana izay navoaka nyity orinasa mpanjakana ity androany. Isan'ny voakasika izany ireo tanàna amin'ny lalam-pirenena voalohany tonga hatrany arivon'ny mamo. Novozina ny laboratoire fikaroana ny poliovirus ao amin'ny Institut Pasteur de Madagascar eto Antananarivo. Ity laboratoire manara-penitra ity izay nahazo fangatovanà feno avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena mikasika ny fahasalamana ny OMS dia hanamafiorina ny fahaizan'ny firenena mamantatra aingana ny poliovirus sy miady amin'izany valan'aretina izany. Manana fitaovana avo lenta toy ny séquençage nanopore izay anafaingana ny famantarana ny valan'aretina izy ary tsy mila mandefa fa ny santiony any ivelantsony Madagasikara manomboka izao. Vonona kokoa noho izany Madagasikara hitazona ny satan'ny firenena tsy misy lefakozatra ary indray anjara amin'ny tanjona maneran-tany dia ny famongorana tanteraka ny lefakozatra. Eo amin'ny fanatanjahantena dia vonona ny faninana amin'ireo kluba roa andrarezina amin'ny TARANJA RUGBY dia ny COSFAS ny FTM ny USCAR. Nanomboka amin'ny talata dia nanao fifantenana mpilalao vaovao izay anatevina ny kluba rugby eo anivon'ny kominan'ny mpanazatra Bertinzoto. Araka nambaran'ny filoha vaovao ny kluba Ery Lazara Manuel moa dia tanjon'izy ireo amin'ity hetsika ity ny ho lasa tompondakan'i Madagasikara amin'ny taom-pilalaovana ho avy io.